Herin'Andriamanitra teny fiainana. Atolotry Bruno Rabaruela miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fiadanana sy fahasoavana ny ho aminao izay mandray ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Herin'Andriamanitra ho famonjena izy rehetra mino. Progressika ny ten'Andriamanitra. Izany debutatsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany ao amin'ny toko 5:20, ny andininy 10 ka hatramin'ny 9:10. Raha antsika mamaky manao amin'ny anaran'i Jesosy fa izao no raiky rahalahy. Ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy ody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso. Rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy olo intsony, ary isika hovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teniny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Ry fahafatesanao aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao? Fa ny ota ny fanondronan'ny fahafatesana, ary ny lalàna no heriny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany ry rala malalako dia miorena tsara, aza miova. Ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Miorena tsara. Afatra tsotra izany afatra zany efa tena manandanja lehibe, atao hoe mafonja izy, satria iankina ny fahavelomantsika izany. Miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia velomin'ny tenin'Andriamanitra, ampahirezina ny tenin'Andriamanitra, hazavain'ny tenin'Andriamanitra, ary azon'ny tenin'Andriamanitra manafiraisana velona amin'Andriamanitra. Azo ampiororona va zany? Azo ovana va zany? Sanatria izany. Miorena tsara aza miova, satria izay miorina tsara no maharitra izy. Tsy horingana izy, tsy hovery izy, tsy angaiay izy, tsy lofika izy fa ajoro izy. Dia ho zanak'Andriamanitra tafatoetra koa ao amin'ny tranon'Andriamanitra, ataony mendrika handova ny fanjakany. Fa raha ny fahasarotany andro izay iainantsika ankehitriny, andro mpisedrana, andro mpizana-toetra, ary izany no resana dia fantatra fa tsy vitsy ny antony mety amin'ny voaravara tokoa ny finoany maro ny finoantsika, ary mety hahafoa izany aza. Fa sambatra kosa izay mahatoetra. Tanteraka amin'ny ny teny Jesosy manao hoe latsaka ny ranonorana, misy krikabe, fofofo ny rivotra, ka namely zany trano zany izy, nefa tsy nianjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Araka izany dia tsy afen'ny tenin'Andriamanitra amintsika tokoa, fa ity tany ity dia tany mpitolomana, tany naty. Izany mbola misy antsika, izany mbola iainantsika, fa tsy mbola lanitra hitsaharana ny eto. Iaraka ny teny Jesosy aty amin'izao tontolo zao izy no ahitanareo fahorena soa, fa tsy mijanona eo fanampiany hoe nefa matoky zaho efa naresy zao tontolo zao. Araka izany izay mifatra amin'Andriamanitra sy ny teniny dia ataony mandresy tahaka azy, dia izay miorona tsara ho aminy.
hoe Paoly apôstôly zay mampahery reo kristiana to Korinto fa izay maro ny zavatra nampitambolombolo zareo tao. Ny Korinto manko dia tanàna fivezivezena ary maro no seho tao tsy hoe fanakalozana varotra fotsiny ihany fa fanakaloza-kevitra adi-hevitra fampianarana maro samihafa avy any Antsinanana, avy any Andrefana, avy amin'ny atao hoe lafivalony zao tontolo zao. Ka rehefa izany dia sahirana ny mpino hoe iza no tena miteny marina na inona ny fampianarana marina mba handraisana ny famonjena sy toerana amin'izany. Dia ao i Paoly amintsika amin'ity andro ity ho amin'izany raha malalako dia miorena tsara aza miova, aza milangilana, aza mirorosaina, aza mivadibadika. Ambarana zany satria Andriamanitra no inotsika. Amin'ny alàna ny tenin'Andriamanitra fa finotsika dia miokona amin'ny toroteny ary ny toroteny iny Paoly dia ny tenin'i Kristy. Andriamanitra ve miovaova? Ny teniny ve mivadibadika? Sanatria zany. Zay ny toetra an'Andriamanitra. Andriamanitra ny tsy fiovana izy, tsy miova izy, ary tsy mahay miova izy. Fa tsy andany tenany, ary indrindra tsy tia miova izy. Tsy hainy, tsy tiany, satria marina izy sady masina izany hoe mahatoky indrindra. Dia manao fanambarana ny maizy azy izy fa izay tamin'ny Mosesy fa nantany zanak'Israely fa iza moa zany Andriamanitra miteny amintsika izany Mosesy dia onao izy raha zao hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Dia anterina zany amin'ity amin'ny Hebreo 7:25 Jesosy Kristy ny tsy miova maly sy anino ary mandrakizay. Miaraka amin'izany satria Andriamanitra fitiavana izy. Dia onao izy fitiavana mandrakizay no tiavako anao ko izany no ampaharetako fampampo ho anao jeriny 3:20. Dia manao fanekena amin'ny olony dia fanekem-pitiavana. Laza tokoa tamilotra ely amintsika koa miandro ankehitriny olona tononona zany fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika azy ny avonao izy tsy mba hiala aminao ny fampampo ary tsy hitsoka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehova na hoe hoy Tompo zany zay mpamindra fo aminao. Zay atoko fa 4:17 zany. Rehefa zany dia ankasitrahany tokoa ny olona zay tsy miova tahaka azy. Dia zay niazona ny tenin'Andriamanitra, niazona ny fanekena ary mitoetra ao amin'ny finoana. Na mora na sarotra na oviana ho vato ny fitenitsika azy satria zay no hanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany zay niaritra tamin'ny fananarana azy. Ianareo naharitra nanaraka tamin'ny fakapanahy zay niatra tamiko izy. Koa dia izaho manindry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendreniny raiko ho ahy mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatra eo amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny fireneny Israely 12 ary sandrany ambony ny olona zay nanaiky niavitra ny amin'ny finoana ary miazona izany. Takampolina zany hoe efa niady tsara ho izy miazona ny finoana ho izy mandova ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay midikan'izany satria izy mampandrovo azy. Arak'izay tian'Andriamanitra isika hitoetra tsara mba hahatonga famonjena ho antsika famonjena mitoetra mandrakizay ary miaraka amin'izay koa dia ny ahatanteraka ny asatsika hanao asa tanteraka. Zay ny fikendren'Andriamanitra hitoetra mba hafamonjena, hitoetra amin'ny famonjena ary hamoa asa tanteraka ho voninahitran'Andriamanitra. Hoy Jesosy raha naminany ny fotoan'andro natsikotana zay tonitatsika tokoa miseho amin'ny andro ankehitriny. Aonao izy matitoko 1:20 io ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako izy fa izay maharitra hatramin'ny farany ho vonjena to. Ny hoe izay maharitra hatramin'ny farany ho vonjena dia afaka hoe zay miorona tsara ka maharitra dia izy no ho vonjena satria zay mino ny tenin'Andriamanitra dia maharitoky fa ho vonjena izy. Anao Jakoba apôstôly lazany amin'izany rahalahy ko izy atao fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanaza ianareo na hoe fizaham-toetra zany ary mety miseho amin'ny endrika samihafa zany satria fantatrareo fa ny fizaham-toetra amin'ny finoanareo dia mahatonga faharetana zao rato. Aroka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na ino na ino. Lazany amin'io na hoe ho tanteraka nareo tahaka ny fahatatiarahan'ny rainareo ka tsy miankina amin'izay zavatra zay miseho na mivadibadika na miovaova tahaka ny toetrandro ankehitriny no hoe hamirana ny tavan'ny mpino fa
rehefa manana n'Andriamanitra izy araka ny tenin'Andriamanitra nitsahivana tamintsika tamin'ny teny teo ny finoana fatompina ny zavatra ho avy zay tsy hita izany tsy hita Andriamanitra nefa hita ny fanahy io hita ny finoana io satria ny forenana tsara no mahatanteraka asa tsara dia hoy ny fananarana zay nataon'ny tompo tamin'ny fiangonana tao Sardisy ray tamin'ireo fiangonana fito voatonga boky apokalipsy zany ny apokalipsy toko fahatelo andiny telo voalohany fantatro izy ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty any miambena miaretatory ka horeny tsara ny zavatra sisa zay saiky maty fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra tsy lavorany dia tsaroviny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafoka amin'ny débat ina no raisinao dia ny famorampon'Andriamanitra dia ny fonomenoanao hanamarinana anao famelan-kely koa ary hanangarana ianao tokoa ho zanaka mandova ny fanjakany zay zany tadiavin'Andriamanitra zasy ianao miverina amin'ny fitiavana voalohany ka manao ny asa-pitiavana voalohany fizay ny tadiavin'Andriamanitra asandreo rehetra zao fantadiaviny amitsy ianao dia mity azy amboniny zavatra rehetra ary raha manao asa dia amin'ny asa amin'ny fitiavana n'Andriamanitra fantany zany rehefa zany tsy maintsy mipetraka ny fantaniana amitsika hoe na eo aza mifandrentsika ty hitoetra ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mitomoera tsara tokoa aza miova inona ny antony mahatonga ny olona tsy hitoetra amin'ny finoana na tsy miorona amin'ny finoana sy tsy miorona amin'ny fanontona n'Andriamanitra satria misy vady amin'ireo fiteny hoe toy manao toy ny afony zozoro vetivety dia miredaretaka nefa vetivety koa dia iny dia maty izy zay resika vetivety ny amin'izany misy reo antony izay lazaina hoe avy amintsika tsiraray dia maka ohatra vetivetsika ny amin'izany voalohany dia tsy ampy fiambenana tsy miambina na famelan-kely rehefa tsy miambana tahaka ny nataondreo Virjiny dia miadala voalaza maty io fantatsika tsara tsy nikolo ny faniliny izy nanao tsinitsiny nanao tsy rambina dia tsy naka ilay menaka zay gentiny mandrehitra ny jiro zany hoe raha raisina ny ohatra zany tsy niraisiny le tenin'Andriamanitra ny hoe jiro vanilo manazava ny lalana izay dia rehefa tonga mipapakatra ho ny tenin'Andriamanitra tsy tafiditra satria andrasika aloha makany an-tsena any ka tsy isika ny tompon'ny fotoana fa Andriamanitra ny tompon'ny fotoana ary zay le tononkira teo mazava tsara izy raha tiandro hoe ty mandreny feonareo aza manamafy ny fomareo fa hoe ty ny tomboteny farany tsy fantatra ange zany tsy fantatra tsika na ny ora na ny fotonotrany fa sambatra kosa manana an' Jesosy ary miambina ny amin'izany toy zany koa misy manao tsy rambina ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny teny fikasana zay mena azy Andriamanitra ve tsy antso eo any nde izy hoe mbola afoy manao tsy rambina fiantsoan'Andriamanitra sy ny teny fikasana mena azy ary ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eo raha eto ny antsona ka mbola nendren'i Jesosy eto no tadiavana ary anadinany dia mba miezaka ihany tsika ho tonga eto hanaova fanompona masina izao zany mahazo hitenenana azy satria nanao fanekena tamin'ny sika ary izy ny tena nanao fanekena tamintsika ka manahirana raha tsy voatandrina zany fanekena masina zay natolo zany misy antony hafa koa dia ny sisy dita dido zay mahasahany sasany manao azy na dia fa voantso ary sy nanolo tena ho an'ny tompo zany hoe antsoin'Andriamanitra no ny sitrapon'Andriamanitra sy hanatanteraka ny asa nefa rehefa mandrofo dia misy zavatra tsy fony dia ny sitrapony io fahalemeny samihafa ao dia ao ny faharevona amin'ny aitraitra sy ny raika amin'izao tontolo zao na dia efa mpanompon'Andriamanitra olo mba olotro zao azy samba tsy hiaran'le teny hoe zay tsy manana na dia nikely ananana aza dia sorona minina zany men Jesosy fiadarana zao famelan-kely fampahirezana ina mbola lehibe noho izany dia avy ao apetraka any fandeha hijereny zao anao sory zao zay nge le izy zavatra aitraitra zao tontolo zao ve ry afaka anomeanao ny lanitra tsy misy zany tsy misy zany rehefa nomena asy ianao zany eto amin'ity andro ty dia raiso ary tazoniny tsara ny orena aza miova amin'izany aza manao tandroa fanosy tandrovandroa na mirorosaina dia mampirafy an'Andriamanitra zany ary dia mampifanohitra tokoa mifanahy nofo zany dia io no mahatonga hoe fahatezeran'Andriamanitra satria olona mahalala zany raha tsy nahalala misy mifamorampo fa izy zany am'izay hoe olona mahalala ary tokony hahalala dia marina ny tenin'Andriamanitra am'izay nahalala izy dia bebe koa no hanadina azy ankoatran'izay dia misy ny manketeta ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy mifahatra fa ino nataony ataony andrakandrana le izy dia manahirana zany tokoa ve sady zany
ohatra hoe sanatria zavatra foronina ny tenin'andriamanitra toy ny anganongano naikitryolombelona fotsiny ihany ka tsy afaka tena mandray ny heviny ny tenin'andriamanitra izy dia ny fahamarinana ny tenin'andriamanitra hoe fa nafiry teny fisasan'andriamanitra dia ho amin'ny avokoa eny fa miteniko Jehova ty verina amiko tsy mahatateraka ny sitrapoko arambinina amin'izay mpandehanako azy fa zay miahana zay tanininao izy dia misy araka an'izany manirana ompon'andriamanitra kanefa tsy ampy ny fanolorany tenany maro antony avy amin'ny tsitsy zany raha zay fa misy koa reo antony avy amin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika zay tondroina amin'izany dia ny hoe ny minona ny zanak'andriamanitra dia miaro ary tsy maintsy miaro ny tenany tsy ho ampetina na ho voaviravira foana zavatra lehibe araka ny voalazany teo rehefa meny tompo fiadanana famindram-po famelan-keloka fanamarinana fampahiresantsika tany maso zay anananao mba tsy hisy aka tokoa anjara tsara sary boninahitra zany da hoy Paul amin'ny Korintiana fa 5:10 amin'ny 7:telopolo aza mety ho fitay ianareo izy aza mety ho fitahina ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara dia tandremo ny tenanareo izy any amin'ny Filipiana 4:12 tandremo ny tenanareo amin'ny amboa tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy tandremo ny tenanareo amin'ny voaklemy amin'ny manodidina io zany arak'izay mety sika ho tiany namana tena tsara zany kanefa mitandrema fa na amin'izay akaikinao dia mety izy fitakao mety misy fahalemenao na dia ho miankonan'andriamanitra azy ary io mahatonga ny Paola noratra ho an'ny Timoty hoe ao amin'ny trano lehibe io izy dia misy fanaka maro misy fanaka omena voninahitra izy ary misy fanaka halambaraka satria misy mahay manaja an'andriamanitra sy mitandro ny tena milokona tsara ary misy tsy zay fa tena mifanohitra amin'izay na dia miara mivavaka eo azy vala iraika nefa misy ny tena zanak'ondreo ary misy koa ny ambodi eo zany hoe raha lazaina tsotra tsy ny olona rehetra na iazonao mianterana ampandrofo ny finoanao fa misy aza voamaika mety ampoenitra amin'ny finoanao ary andedikanao izany tokony jereny irery ihany Jesosy fa tsy mijery olona tenin'izany hoenona sy ny feon'izy feon'andriamanitra irery sy ny soratra masina fa tsy tenin'olona raha tianao ny haharitra dia izay ny fototra ka aza miintehitra ny olona mihoatra ny ianteranao amin'andriamanitra zany tsy milaza hoe miavona amin'ny olona tsy hajao ny olona tiavo izy fa ianao no mahalala zay iarahanao azonao tena mandrofo tsara amin'ny Jesosy zareo Paola amin'ilay fanetrano Korintiana voalohany toko faharoa dia milaza mazava rahalahy ohatry izy minimy tsy malala eo aminareo no afa-tsy Jesosy Kristy rery ihany indrindra izy voahombo tamin'ny hazo fijaliana iny no dikan'izany teny zany dikany teny hoe aza raisina ranofo izy io na Jesosy na fandraisanareo na fandraisanareo amiko izy avokoa zany fa ao ko Jesosy le vohomboto amin'ny hazo fijaliana zany hoe efa nandresy ny nofo ny ota ary ny fahafatesana izy no jerena izy mpanjina dia ho velona ianao mijery azy dia ho velona ianareo ho voavonjy ianareo toky lehibe ny amin'izany manaraka zany misy antony hafa koa fakapana mety mahazo antsika dia tia hitafity amin'ny olona ary amin'ny olona ivelan'ny finoana io amin'ny tsy mino zany dia rehefa misy zany dia mampandefitra mahazanak'andriamanitra atsika na mampanompon'andriamanitra atsika aza asa misy zavatra kendrentsika ngamba manokany amin'izany fa manahirana dia zao zafady nandraisan'ity olony tiara-baky teny ny teny Paola amin'ny malemy a dia malemy ho izy sotro ry azako isotro Jesosy moa niaraka tamin'olona mpisotro eny tompoko fa misotro ve izy ary mama zay mahasamihafa azy amin'ny sotrona amin'ny fanaovana famadian-drazana zay moa le mahamalagasy dia tandrovana amin'ny fihavanana dia iza zay Jesosy filazantsara amin'izany manana antsika io tsy hoe aza manao fotsiny fa ny setry ny menantsika dia zay mino atsangana izy ka inona ny mbola mahatakalo amin'izany fa vandrasana avy eo mahatakalo amin'izany velo izy tsy nitahanao tsy niaro anao ary tsy nahavitsy zany mainka fa rehefa maty zaho toetra ny fanahy rehetra na avy amin'Andriamanitra izy na tsy fa ny devorokio mahay matory ny teniny dia ny hamitaka sy namingy anazy ianao miaraka amin'ireny fandarana ny foba-tsampy zay faty indrindra hoy ny tenin'Andriamanitra na tianao na tsy tianao rehefa mikasikarazana antsika eto Madagasikara tsy maintsy miditra ny fanandrona sy ny fomba maro samihafa zay ihany izy io fa tsy ataotao foana reny
ary dia lasaina koa indrindra amintsika atao hoe tanadehibe moa fa efa mianaka izy ty satria reto fitaovana fanamafisam-peo sy ny toy izany tena olom-bohitra zao dia tsy mampanina azy fa mpitositosy lasy vavy manao balina sy ny karazana inona ho any mba tombona azonao ny zavatra tsy hitako mihitsy fa misy filanao zay tsy maty fa manahirana raha mpanompon'Andriamanitra olom-boaositra efa mena feno ny fanjakan'Andriamanitra nefa mbola mahita tsirony amin'ny zavatra mofo tahaka ireny. Taonao ny soratra masy ny sakaizana amin'izao tontolo izao nge dia fandrafina an'Andriamanitra. Hoy Jakoba amin'ny Jakoba 4:4 ko na iza ny teo sakaizana izao tontolo izao izy dia fahavalo n'Andriamanitra izy. Dia misy fa teo ny mandray ny fampianarana sandoka na amin'ny sandoka. Inona no lazaina amin'izany? Manana ny endriky ny fahamarinana izy, manana ny endriky ny finoana. Ary ampiaritsika eto amin'ny sehatra misy antsika dia hoe manana ny endriky ny fifohazam-panahy izy kanefa mandà ny herin'ny fifohazam-panahy dia miasa ny fanahy masina mampibebaka ny olona hahafahantsika amin'ny fahotana zay mangeza antsika ary andraisentsika ny devoly zay mpamonola ary mpamitaka hatry ny elo. Ahoana hoe Paoly apôstôly rehefa zany raha mikasika n'ity hoe fifohazam-panahy ity mifoaza tsara hoy izy ary aza manota Korintiana voalohany 5:4-7 aza ty ota aza manaiky lofika na iombika amin'ny ota fa zay mandresy ny olona no manandevo azy tsy misy ka hoe nanota izy ka afaka no fahotany na afaka hoe satria nanota sanatria zany mety hevitra izy hitafafina aretina takan'ireny na azo andra damaseva vetivety teo kanjo ay tena ozona maraka ty miandohany sarotra dia sarotra loatra ny amin'izany fa za manota aza ty ota fa mandehana tahaka ny zanaky ny mazava dia amin'ny fitariny fanahy masina zay manazava tokoa ny lalantsika mampahery antsika andeha amin'izany ary tongotsika farany mazava loatra dia ny amin'ny devoly zay tsy mitady afa-tsy ny amiravira manapitena ny finonao. Hoy Jesosy fa izay tamin'ny Simona Petera Simona ary Simona ho izy indro satana hifanolofo nitady anareo kororo ny tony vary nefa iza mangataka ho anao mba tsy holevina ny finonao mibeba ianao ary rehefa mibebaka ianao zany hoe miverena amin'ny tena fototra amin'ny tenan'Andriamanitra zay amin'ny tombo zay dia ampahirezo reo rahalahinao. Ahoana ny dikan'izany? Hadinina be ny mpitarika ny fifoazana ny mpampianatra ny amin'ny finonana iza na iza izy ary zay ny tenan'Andriamanitra aza teo mpampianatra avokoa nareo izy fa ho mafimafy tokoa ny hanadinana ny mpampianana satria olona nitarika ireny olona hitarafana ireny olona manapahefana tokoa ireny amin'ny tenan'Andriamanitra tahaka an'ireo faritra fizay ka manahirana raha tsy amin'ny fahamarinana amin'ny tahotra n'Andriamanitra no anaovana izy satria matarika olo mahandro izy sarotra izy araka ny teny Jesosy hoe raha ny jamba no mitarika ny jamba dia ho latsaka anaikady izy ho izy arak'izay makonona dia aza taitaitra ny sitrapo foana fa io mamitaka antsika dia miambrena to hoe mivavao n'Andriamanitra fa ny devoly fahavalonareo ny soratra masina mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany mazavo zany ka miorena tsara amin'ny finona ianareo dia atoero izy amin'ny alalan'ny finoana ary ny finoana eto hoe ny tenin'Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra araka zay miantsony tompo amintsika dia mame fanazavana manokana tokoa ny tenin'Andriamanitra miperikypa zay menatsika aona hoe Paoly ny amin'ny hoe fiorenana eto raha raisina amin'ny fotony ny amin'ny antony mahatonga ny olona tsy mitafaorona dia tondron'ny Paoly mazava fa noho ny fahalovana zany hoe ny toetra mampanota antsika io no mahatonga antsika ho afadafy tahaka ny reo razambe antsika toetena n'Andriamanitra kosa dia ny mampitafy antsika no atao hoe Paoly amin'ny andeny faditermy dimapolo moa vakitsika teo fa ity mety lo ity izy tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana satria Andriamanitra tsy Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra ny verina dia miantso antsika hitafy ny fahavelomana sy ny voninahiny izy fa tsy tsika hianjanja ao anaty fahotana miantso antsika ary manangana antsika ho verina izy satria verina izy fa tsy rehefarehefa amin'ny asa maty ny fahalelena sy ny asan'izao tontolo izao dia miaraka amin'izany no hanavaozany antsika hoy Paoly amin'ny andeny faharoa dimapolo fa vetivety toy ny ray mipimaso izy rehefa maneno trompetra farany
amin'ny fahatongavan'i Jesosy indray zany dia ovana isika rehetra fa hotsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy holo intsony ary isika ovana. Nanome ovana dia midika hoe miova toetra zany, tsy ho tratry ny fahalovana na ho tratry ny fahafatesana intsony. Dia tahaka an' Jesosy zay anaiky maty tokoa dia nalevina izy kanefa tsy voatanany vasana izy fa mitsangana ho velona ary ho velona mandrakizay araka ny Apokalipsy voalohany dia fa 7:20 ary rehefa mitsangana izy dia afaka manangana koa ho velona izay rehetra mino azy. Zay no hoe zay mino zanaka manana fiainana ary fiainana mandrakizay. Ka izany natao hoe olona no amasinina ho an'Andriamanitra, afaka amin'ny fahalovana ary mavaovina ao amin'Andriamanitra. Dia olona niraisin'Andriamanitra tokoa ho an'ny tenany araka ny Petera voalohany toko 2:7 zany. Natao ny hanana ny toetrany sy ny fombany. Dia araka ny teny Jesosy manao hoe tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa izaho efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao. Zany hoe fa nanavaka anareo jano 5:7 zany. Miaraka amin'izany dia ampitafiny ny voninahiny ary fenony ny heriny ny olona izay mandray azy satria olona fahaveloman'Andriamanitra no mahazo lazany azy. Dia ataony maharesy ny fahalovana izay endrika sy fiasan'ny fahafatesana tokoa zany. Zany natao hoe manana ny fahamasinana avy amin'Andriamanitra na ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy fietsika ivelany na fombafomba. Zay mantsy mety fakapanazo atsika dia mba masina kokoa dia zao natao rehefa aveo mirodana le izy dia hoe fa inona natonga an'izany satria mandeha amin'ny herin'ny tena koa. Fa raha mandray n'Andriamanitra tokoa araka ny teny Jesosy, raiso ny fanahy masina dia fofonain'Andriamanitra velona zany zay hanova ny fiainanao, handevona tokoa ny asa maty rehetra ary amelona ny tenin'Andriamanitra velona ao dia Jesosy velona ao anatinao. Manana ny fahamasinana avy amin'Andriamanitra dia ny fahamasinan'Andriamanitra. Satria Jesosy no ilay masin'Andriamanitra dia afaka miorona, mitombo, mitoetra ary mitoetra tsara amin'ny finoana, afaka manana firaisana sy fifandraisana amin'Andriamanitra zay tsy mba misy elanelana zany na miato sanatria zany dia amin'Andriamanitra izay masina ka manamasina anao koa. Ataovy zay eo ananaminy mba andraisanao ny antony dia fambombo famelan-telo koa ary indrindra andraisanao ny fahamasinan'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra tsy to zay mahandresy izao tontolo zao. Ataon'Andriamanitra ho mpandresy ny amin'ny fahafatesana tahaka azy ny olona zay mandray azy, ka tsy ho voaviravirany be fandrona ny fahafatesana dia ny fahotana. Rehefa manana an' Jesosy tokoa zay manana masina ny fiainanao, manoronanao ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakan'ny voninahiny toetra mandrakizay dia hitanao fa mandresy ianao amin'ny lalan'ilay tianao dia Jesosy Kristy izay tompony finoana sy mpanefa azy ary tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary miteny aminao hoe tsy hamelanao ireny, tsy hafoenanao izy fa ino raha mombanao tokoa mandraka rehefa mba arapatoana ny fahataperan'izao tontolo zao. Minono an' Jesosy dia vonjena tokoa ianao tsy hainao fa niankonao amin'ny tenin'Andriamanitra dia soa ihany fa Andriamanitra ty ary tsy miova ny fitiavany modiantsika fa raha mitoetrantsika olombelona dia miova mirosaina tsy mahatombo tsiraka mivadika azy. Tamin'ny fotoanandro dia nanana ny rosatovo ary zay nanampy azy Paoly ny mazany no fantatritsika dia hoe Tito sy ry Timoty fa nisy anankiray tamin'izay atao hoe mpianatry Paoly izy Demasy no anarany dia nitoko isan'ny Paoly izy ary raha nandefa taratasy izy ho an'ny Kolosianina dia hoy izy amin'ny Kolosianina 4:7 manao velomanareo lipa malala lipa nanombotra ny filazantsara amika misabo izy mipijabo izy miaraka tamin'ny Paoly izy ary miaraka amin'ny Demasy kanjo rehefa tateorina dia nanoratra tamin'ny Timoty Paoly mazotoa ka ty amin'ny faingana aloha izy fa Demasy efa nandahoa inano antony tia izao fiainana zao izy ka lasa nakany Tesalonika tsy niaraka tamin'ny Paoly tsony. Timoty faharoa:7 zany dia nampiny hoe fantatrao fa efa nafoy akory izy rehetra any azy isan'ireny Figelosy Hermogene. Timoty faharoa 1:5 ngena tonga an' Jesosy an-tanan'ny mpenany rehefa nanambarany aminy izy dia maro nino hoe fa niala taminy dia ao amin'ny tenin'ny tompo tamin'ny Petera sy ny namany ianareo koa fa mba te hiala ay mora miala ny olona, mora mitsoka amin'ny fanekena, mora mivatika amin'ny teniny nandroso teo ihany saingy niala tamin'ny fitiavana voalohany
niala tamin'ny fanolora tena voalohany nitsoaka tamin'ny fanekena zay efa nataon'Andriamanitra taminy. Dia tsaroantsika tokoa ry Petera sy ny namany nataon'ny tompona dia efa nivoadyvoady tamin'ny andro sarotra zany ahoana ny voalaza mantytoko fatelo amby roapolo ny fatelo amby telopolo na dia ho tafitohina ny aminao azy ny olona rehetra hoy izy zaho tsy mba ho tafitohina mandrak'izay dia nampiny efatra amby telopolo manaraka na dia hiara-maty aminao azy avy Jesosy hoe tsy mba andahanao tokoa aho. Dia toy izany konona zay ny mpianatra rehetra kanjo rehefa tonga tokoa ny ora fitsapana inona nataony niozona izy sy nianina iny teo alohan'le akomaneny dia nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy zany olony fahalemena olony fiovaovana. Arak'izay mianatra hoantsika sarotra eto Kristina tokoa ny teny olombelona satria miovaova izy rehefa tsy eo amin'i Jesosy. Ary ina tonga anjera ny mpaminany ilaza hoe samy miaro ny tena amin'ny namany avy ianareo aza misy matoky olona na dia ny rahalahy azy fa ny rahalahy rehetra rahalahy iny hoe tsy hoe raitapo fotsiny fa raitapo amin'ny fonona koa azy dia mamingana tokoa izy ary namana rehetra mandendeha manaratsy azy jereny tofasivy andeny fahatelo zany ny fenitra arak'izany dia zao hoe matoky an'Andriamanitra mihoatry nomin'ny olona zany zao koa mamatoky an'i Jesosy ao amin'ny olona fa tsy hoe ny olona rehetra dia mpivadika daola tsika tsy manao fa zaho toetra ny olona rehetra amin'Andriamanitra izy na mitoetrao na tsia dia ny fanahy no hitarika anao ary hitanao fa misy fahalemena eo aminy dina tokony atanao hitsara azy hoe sanatry zany rehefa zany dia tsara ho fantatritsika ny fanambarana zay ataon'Andriamanitra mombany hoe tsy fiovana na ny fiovana zany ho an'izay tsy miova dia fampahirezana nomeny ny saina tsy miovaova ho izy dia ahovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy da hoe ampy ho any manana an' Jesosy inona moa mbola isahiranantsaina amin'ny zavatra hafa indrindraka hoe misy tady amiraviranao ampitopatopany fonao anoho izany dia hoe ny ten'Andriamanitra matokian' Jehovah mandrak'izay fa Jehovah tompo no vatolampy mandrak'izay fa miorona sady manan-kery tokoa zay matoky azy ataony manana firaisana mitoetra firaisana mitombony zany miorona zany ary amin'izany ny tompo dia mahalala ny azy izy araka ny teny Paoly tamin'ny Timoty anao hoe Jesosy dia amin'ny jaona toko fahafolo fantatro ny ano izy sady fantany any fangalana tsara ny fandray tsara rehefa zany dia miaro ny azy Jesosy ary momba azy tokoa izy satria Andriamanitra saro-piaro ny Andriamanitsika saro-piarona amin'ny azy izy dia tsy hamelany azy ho rembon'ny fahavalo na tambolombolen'ny nja-piaina sy ny rivo-pampianarana maro samihafa zay fampianaran-diso mamily lalana dia ao amin'ny tompo ny oliko izy miaino ny feko izaho mahalala azy ary izy manaraka ary zaho manome azy fiainana mandrak'izay ray ihany no afaka miteneny mpampatramin'izay areo mandrak'izay dia Jesosy Kristy zaho manome azy fiainana mandrak'izay tsy misy ainany hafa ka tsy ho very izy mandrak'izay ary tsisy arombaka azy amin'ny tanako zao natao fahafolo zany dia fafitambopolo faharombopolo dia firaisany antoka ataon'Andriamanitra amin'ny olony tokoa izany arak'izany ho an'izay miovaova misy ny fananarana satria ny zanaka tiana no anarona dia zay morosainy zany manao ny tenin'i Jakoba zay mangataka dia ho hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory zarazara fa zay mianarana dia toy ny alon-dranomasina entiny rivotra ka atopatopony makary makatsizy fa ao ka tsy hanampohandray zavatra mitovy zany olony zany olona morosaina izy miovaova amin'ny aleriny rehetra raha niona tamin'i Jesosy ianao ary nandray ny famonjeny tamin'ny tenin'Andriamanitra madio eto amin'ity toerana ity ny orena tsara aza mijerijerina mierijerika koa mba tsy ho sahirana itsika dia manamitra mivadika koa izy ao ny teny Paolo salama zay mivadika foana no menatra salama 5 telo zany raha tsy fiafary izy tahaka ny Jodasy izy mba teo ihany araky ny teny Jesosy mpianatra teo mba nametrahana ny kitapo-mbola ihany ka nefa raha tsy ny natao tsy ampy azy nefa nangalariny tompo koa namidiny tamin'ny fadiany dia potraka ny ankohako izy rehefa nanampina ny tenany vaky ny kibony izy ka nipoka sady nivarovatra afo koa ny tsinainy dia araky ny voasoratra ao amin'ny bokyny salamo hoe aoka ho lao ny fonena ho izy salamo fa sivy-enipolo fa 5 ary koa aoka ho lasako ny kafa ny anjara rarahany salamo 7 mivarotra satria iray tamin'ireo apôstôly dia natonga ny Matia ny solo azy rehefa zany satria tiantsika Andriamanitra ary tiantsika tsy ho very izy dia mitaizantsika mba
iovana tsara, itoetra tsara, tsy iova tokoa tahaka azy. Fomba hoana mitezan'Andriamanitra amintsika dia mampianatra antsika izy. No fampianarana zany sy fananarana ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fototra sy ny fanahy masina. Araka mbo soratra hoe izay soratra rehetra amin'ny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa hipoitra ho fampianarana, fandresen-dahatra, fanatsindry diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Olona finoana tokoa izy velomin'ny tenin'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty fahatelo andininy ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Io zany no fenitra na modely izay hitarafantsika ny fitaizan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Dia ny fanahy masina raha teo fa raha tonga ny fanahy fahamarinana izy no taridaninareo ho amin'ny marina rehetra jaona tovena ambin'ny folo andin'ny fahatelo ambin'ny folo. Arak'izay ny fiasan'ny fanahy masina dia izy tokoa mampianatra antsika amin'ny hevitra ny soratra masina zany mitaiza antsika ho amin'ny finoana. Azo lazaina hoe fanahin'ny finoana izy satria mamelona ny tenin'Andriamanitra topontsika, manambara sy mampijoro an' Jesosy atao antsika, dia miazona antsika amin'ny hanana firaisana velona an' Jesosy, dia mampahery antsika ny fanahy masina androso tsy miato amin'ny finoana, amin'ny fanolora-tena ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Arak'izay tsy fanahy osa izy na miovaova fa fanahy mahery ary fanahy mahatoky. Dia ny tenin'Andriamanitra no anorenany tsara ny finoantsika ao amin'ny tontolo zany. Arak'izay dia mahatoky isika fa Andriamanitra dia vonona ny ampianatra isika tahaka ny ray mianatra ny zanany ary mampianatra ny vantana izy. Misy fanekena nataony amin'ny Jeremia toko faha 1:30 zao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely io izy. Ataoko ao an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony. Zay ngely hoe mba haritra izy. Zaho Andriamaniny ary izy oloko fa tsy vahiny Andriamanitra. Samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahy avy intsoa izy hoe mahalalany Jehovah fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra. Hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehovah. Zay teny Jesosy misaotra anao raiky fa nafeninao amin'ny endro sy manan-tsaina fa menao ndreky zazadobo rehetra. Ka na ny zaza mena vava aza dia mamoaka fiderana. Mety hitanao amin'ny zanako io zany. Satria asan'ny fanahy masina izy zany. Dia eo no ananaran'Andriamanitra tokoa antsika atao hoe amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Zay hoe fananarana amin'ny fiainana. Indrisy fa amin'ny alalan'ny fahoriana zany. Kanefa fahoriana tsy mahavery fa fahoriana mahasoa rehefa raisina amin'ny tompo izy. Fantatsika rehetra ny teny mpanao salama manao hoe soa ihany aho ampahoriana mba ianarako didinao. Salamo 7:7 misaoran'Andriamanitra ianao fa mbola tiany ho tahizany zany ianao hianaranao ny tenin'Andriamanitra bebeko. Fa mpaela izany zany. Ahaizako mamelanja zay tokony izy ny tenin'Andriamanitra. Tahaka n'Andriamanitra agnazy hoe raha ray aho izy dia aizany aza tokony hoa. Raha tompo aizany tahotra hoa ary zany ny tenin'Andriamanitra dia ny anekeko fa zava-dehibe fototra manorona ny fiainako mandrakizay ny tenin'Andriamanitra ary mantsivona mandrakariva fa zay manana ny tenin'Andriamanitra dia velomin'ny tenin'Andriamanitra ho fiainana mandrakizay. Rehefa zany dia misatoetra ny olony koa ny tompo. Dia mampahery antsika ny tenin'ny Petera apôstôly ro malala ho izy azagaga no zany-toetra mahamay zay mahazo anareo ho fitsapahatoetra zany. Zany hoe fitsapana ny finoanareo. Ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly. Mba iravoravoana indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahitra io. Ditiny beny hoe raha misy fahoriana tsy ino no farany. Zay hoe tsy tapidalaka liny fa fotoana andalovana ihany zany. Dia maintsy miasa fatratra tonga voninahitra maritra mandrakizay hoy Paoly zany. Ka i Petera koa milaza eto, Petera 2:7-12 arak'izay. Zay maharitra ny fiaretana ny fitondrana ny ary fijaliana ny filazany tsara, izy no satroina voninahitra. Dia mamizy any rehetra zany dia ny fianarantsika fankatoavana. Zay azo lazaina hoe famolana, mianatra fanarahana. Na Jesosy aza nianatra fanarahana ary ny teny hoe raiko raha zao atao isory ty kapoako mangidy ty kanefa aokane tsy ny sitrapoko natao fa nianao. Dia ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sy ankasitrahana sady marina na dia mety tsy mora azy zany fa iny olarina tanteraka ny sitrapony dia sy mivoninahiny indrindra zavatra lehibe zany. Dikany dia zao hoe raha misy tenin'Andriamanitra dia aza miady foana amin'Andriamanitra ry amiko. Manolotra ny sitrapona miady hevitra ny foana fa mangata hery ho tafininao hanaiky mba hanome voninahitra azy amin'ny fankatoavana azy. Fantany ny mankatoa azy, fantany ny fahalemeko. Nefa rehefa misy eny io no antso
dia marozoka tsy mitanynareo izy arehefa zany dia maivana ny tanao dia mora ny zibanao satria izy nefa miantoka anao aona tokoa moa Jesosy ino zao momba anareo izy mandrakariva ambarapatona fataperan'izao tontolo zao arehefa zany raha Andriamanitra ny momba antsika Paoly moa dia nilaza hoe izy matohitra atsika fa raha ampidiritsika eny amin'ny contexte dia ny hoe raha Andriamanitra ny momba antsika dia ataony maharitra sy tsy miova tahaka azy isika fetritsika zao dinika fampiorenana zao dinika nataontsika tety moa dia miompana amin'ny teny lehibe hoe miorena tsara aza miova baiko ny tenin'Andriamanitra izany ho an'ny zanany rehetra ho an'ny mpanompony rehetra nefa miaraka amin'izay koa dia tena tombony ho an'izay manaiky satria hazona ny fankasitrahan'Andriamanitra izay tsy mivadika tsy miova ary mpamaly soa izay rehetra mandala ny sitrapony miazona ny teniny manao ny asany hoana dia mety miatrika ady mafana tokoa azy sika indrindra ny amin'ny fanompoanan'Andriamanitra ary mety atsara miozongozona dia melatsika orelo izy sanatry izany tsy afoy anao hoe izy nadaonao ary dia ampiny hoe ianao riory izay afotofotony tafio-drivotra sady tsy manana fampiononana indro izaho iny tompo andatsaka ny vatonao amin'ny antimony sy anorona ny falambaninao amin'ny safira vato soa indrindra ary sarobidy zany zany hoe amin'ny voninahitra anao amin'ny fanorenako ny fanjakako aminao mahireza riavako saotra ny tompo mbola miananenina amintsika tsy mbola mahafoina miala antsika izy fa ny teny mety sotapahiny volotaratorotoro ary tsofony iranjiro manetona fa moka zay tena rariny tokoa izy ho an'ny olony dia ny famborampony ho an'izay rehetra manaiky mbola ino azy mifaritra amin'ny azy mombo azy dia ho izy amin'ny olom-boafidiny tsiraray izaho tokoa tsy afoenao na andamonao akory ary rehefa zany dia matoky ny orena tsara aza miova ho amin'ny famonjeny mandrakizay sy voninahitry ny anarany afaka isika verina ianao Jesosy verina ny teninao azo antoka indrindra zany teninaina teny fahamarinana teny fahamasinan'Andriamanitra teny mandrantsana tokoa ny tsy fahamarinana rehetra zay mahatonga ny fahalemena ao anaty ao misaotranao ny famoramponao zay mbola hitenenanao mbivantanao nay tsirairay avy matoky zay fa tsy misy diso anjara mpanomponao ny olonao zay nivorinao teto amin'ity toerana ity fa na dia singana ihany na iray ihany aza amin'ny teny zay efa torena teto dia afaka mandray izany no toy ny voatsinapy ao anaty ka inao Andriamanitra zay tompony teny no ampitoetra tsara izany andatsaky izany ao amponay dia ampitombo izany ny hery ny fahasoavanao mba ampahery anay anazavanay azonay miorona tsara ary haritra fa zay maharitra hatramin'ny farany tokoa movomonjena izy tomoera aminay Jesosy eo ary mitenena sy miasariny ny fombanao mba ampiorona ny fanjakanao ato anatinay ary miolonao ao aminao hatramin'izao mandrak'izay voninahitry Andriamanitra